Arahantsika manaraka izao kosa ny hetsika famaranana sy fanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandron'ny Europe no tanterahana tetsy amin'ny gara ny Sorano. Arahoary. Mahatratra enimpolo sy fitonjato sy arivo miliara ariary ny fanampiana ara-bolany men'ny vondrona Europeanina ho an'ny Madagasikara nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Famatsiana ara-bola tafiditra indrindra ao anatin'ny PIN na Programme Indicatif National ao anatin'ny 11e FED. Marihana fa ny 5,7 zany famatsiana ara-bola zany dia aompana amin'ny hisehatra ny fodo-drafitrasa. Io ny fantatra nandritra ny hetsika fampiratiana izay nokarakarain'ny vondrona Europeanina tetsy amin'ny Garety Sorano, hetsika izay nanakantona tamin'ny pomba ofisialy ihany koa ny fankalazana ny herinandron'ny Europa. Araka ny nambaran'Andriamatoa Antonio Benedito Sanchez, masivoan'ny vondrona Europeanina miasa eto Madagasikara ary dia natokana ho ampiroboroboana sy ampahafantarina ireo tetikasa rehetra nahazo tombontsoa tamin'ny famatsiana ara-bola avy amin'ny vondrona Europeanina ity fampiratiana ity. Etsendan'izany dia tanjona ny anakakezana kokoa ny vahoaka ka isan'ny antopisian'ny fampiratiana ihany koa zany. Mahakasika tetikasa 10,100 ny famatsim-bola ny vondrona Europeanina ka ny zato amin'ireo no nampiranty sy nitazona trano eva tetsy amin'ny Garety Sorano. Mahakasika sehatrasa maro tokoa ny famatsim-bola ny vondrona Europeanina raha tsy hitanisa afa-tsy ny fanabeazana, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fahasalamana, ny rano fisotro madio, ny fambolena, ny lalana sy ny fodo-drafitrasa, ny firenena tsara tantana ary ny zoan'olombelona ihany koa.